tanao tsara zany faniny fitiavana zany ny fitiavana hoa tsy vitany vava da zao ny akaikinao ny fitiavana fietsika ny fitiavana raha misy olona miteny aminao foana hoe tiako enao tsisy dikany zany vava fotsiny zany fa ny fitiavana tsy mila miteny am'zany fietsika hita iny ivelany olo volaza baiboly hoe ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony ny olona tsara fanahy mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony rehefa zavatra ao am-po tsy maintsy miseho ity ivelany ny zavatra ao am-po tsy azo afenina tsy misy zavatra tsy misy fitiavana azo afeniny zany rehefa manam-pitiavana ny fon'olona anankiray hita amin'ny endriny ivelany zany hita amin'ny masony mipika hita ny mivavy hita amin'ny vavany hita amin'ny endriny hita amin'ny fihetsiky ny tanany hita amin'ny famindrany mihitsy azonareo tsara izy zay ny olona manam-pitiavana tsy azonao afeniny ka rehefa manam-pitiavana an' jesosy ny olona dia miseho ity ivelany le izy nahitany tompo izy nasainy jesosy andao iaraka isakafo atao tranonay tompo tompo tsy ny salasala ny miditra ny sakafo tao satria jiosy samy jiosy ny resaka tamin'izany fotoana zany azo antoka tsisy vilanina andrahoana biby maloto mihitsy tao ka tsy sala mihitsy ny tompo nandenakany fa tonga dia niditra ny sakafo izy niditra ny sakafo tao karakara somokitra mihitsy marta ny karakara sakafo inona ny tena nampikarakara ny marta sakafo any jesosy tompo inona me eo ihany ny fitiavana fa tamin'ny alalan'ny tompo iny namonjenany maria navovonjy azy tia maly fitiany jesosy marta namaly fitia tompo izy nikarakara sakafo ary tena mirehetra mihitsy mikopakafo mando sakafo misahirana mihitsy izy mivezivezy nefa maria ataony eo atombotra ny tompo jesosy a zany hoe tianao e tsisy tianao mihoatra anazy zany tompo izy rehefa mivavaka tsisy mitovy aminy zany ohatrany izy reriny olona mivavaka eto ambonin'ny tany za reriny tena tianao reny vehivavy sasany reny reny lehilahy sasany reny resabe fotsiny neny reny rehefa mandalo ady a dia ketraka dia miverin-dalany fa zany ray na manana na tsy manana jesosy a tiako foana ianao isan'izany ve mba manao ahoana ny ataonao rehefa mivavaka mba manao an'izany ve ianao mba miantaanta ve ianao rehefa miresaka amin'ny tompo hoe jesosy a ro viny anao vao mba hampakatra anay efa tsy androko mihitsy zany fotoana elako eto ambonin'ity tany ity mba ho hitan'ny olona rehetra hoe izay le niaritra tamin'ny fanomponanao ka vovonjy miakatra any an-danitra rehefa tonga ny fotoana tsy niaritra tompotry jesosy mihitsy maria sorena am'izay marta avy any an-dakozia tompo tsy mampaninna anao ve namelan'ny ravaviko na manao rararery jereka ty izy petrapotsiny ao tongotra ao ho jesosy marta maro ahina sy maro herehana loatra enao zavatra iray lo ihany ny ilainy mario izy izy efa ny safidy ny ajaratsara zay tsy sorona amin'ny tsony ina tiany jesosy tenenina ekena fa manam-pitiavana amin'ny jesosy marta ary mamaly fity azy izy tamin'ny so be de be nataony jesosy teo amin'ny fiainana fa ndraindray izy diso hevitra ihany varina amin'ny fanaovany zavatra fanaovany raha loatra tsy raha tsy manao asan'andriamanitra fa misy olona varina miasa be manao asa be fa tsy mivavaka mihitsy vo ny fomaraina dia andeha anao asan'andriamanitra ilaina ny manao asan'andriamanitra fa maro ahina sy be rena loatra ianao raha tsy mivavaka mihitsy tsy tokony maria ve ny tokony ahita fity satria marino tsy tokony marta ve ahita fity satria marta ny manao asa be ry an-dakozia zany revana malama tsy tokony zay tokony izy satria marta ny karakara sakafo vehivavy endry manetry tena malala ny tokony ataony fa i marta vehivavy i maria vehivavy eo atombotry ny tompo foana ny ataony mipetrapetraka fotsiny izy nefa ny maro maria no nahita fity satria nahoana efa ny safidy ny anjaratsara inona zany ny anjaratsara teneny jesosy tompo mitoetra eo atompo mivavaka mandrakarivo tsy reraka fa mivavaka foana na ahoana na ahoana mivavaka foana zany naranaran jesosy any marta betsaka amitsika no tsy malalany atao hoe fanetetena tsara fa
betsaka varina miasa fotsiny manao asan'andriamanitra tsy ratsy zany iafa ilaina manao asan'andriamanitra fa tsy mety ndray anefa raha manao asan'andriamanitra be anao miasa be anao fa tsy mivavaka mihitsy inona ndray nianarana iny maro ahino bereana tenina akaikinao ianao zany satsy ianao ianao mieritrehitra hoe raha vao tsy miasa dia tsy mihinana raha vao tsy miasa dia tsy misakafo tsiry afana malala ny asanao tsy afaka misaraka mivavaka i Maria zany olombavaka i Marta olony miasa sy ny raraha tsy afaka manderery io mitambatra ireo no mahatanteraka an'le hoe ankohonana tia an' Jesosy amen laza hoe kaikinao mila miasa ianao fa ampivavaka amen mila miasa fa maninona zany hoe betsaka hoe kazana nitry tena ry apôstoly fafako mitrano ilaina ane zany tsy manitry tena no asanatra fa manitry tena tsy ampivavaka mety zany sa tsy mety manao asa ianao dia vita ny asanao dia vavaka ianao avao fa betsaka ny fitahany satana aroso satana miasa be trotra tamin'izay ny vatan'ray manontolo tsy tafatsangana tsony tsy mivavaka tsony izy rehefa aveo lasa tsy tateraka ny voalazan'ny baiboly nefa ny safidy ny anjara tsara tian' Jesosy izy anakorory ao fa tsy ampikely fotsiny ny Marta vavaka zany ny fitiavanao an' Jesosy tsy maintsy mifamatitra amin'ny fahazotoana mivavaka foana tsapany tompo amin'izay ny fitiavan' Jesosy ny fitiavan'izy mianada izy ravavy zavady an' Jesosy ny ray andro amin'izay tsy napoziny narary mafy Lazarosy nanino Lazarosy narary mafy nisiraka ny rana rakany am' Jesosy tompo hoe mpampianatra marary mafy lay tianao ahoana navaliny tompo azy tsy fahafatesina no anton'izany fa miampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra